ny anao dia aoka fao. Tsy makivy tsy mety sasatra, sika tily miasa fatratra. Ivavaka isika rehetra. Tonga nyty fotoana aminay ity indray izay ry Jesosy Tompo ka dia misaotra anao amin'izany. Manan-kambara aminay indray ianao, dia sokafo ny fonay, andraisanay ny teninao ao amin'ny fomadio, ko dia mamindrafo aminay ry Jesosy eo. Amin'ny anaranao no anampandany izany. Amen. Ry isika olona ady malala, ho aminareo rehetra ny pahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra otoriana amin'izao alahady fadimy mialohan'ny Pasika izao dia arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka 7 andiny fa 4 ka hatramin'ny andiny fa 50. Lioka 7 andiny fa 4 ka hatramin'ny andiny fa 50. Sosanao fivaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray nanasan'i Jesosy hiara-mihinana aminy, ary dia niditra tao tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka nihinana. Ary indro misy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy mipetraka nihinana tao tranon'ilay fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy, ary mijana tao ivony tamin'ny anelan'ny tongony izy ka nitomany, dia nakotsa ny tongony tamin'ny ranomasina sy namoaka azy tamin'ny vondohany, dia nanoroka fatritra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Ary noho nahita izany ilay fariseo nanasa azy, dia nanao anakapo hoe raha-paminany ity dia ho nalala io vehivavy nanindry azy io sy mitoeny fa mpanota io. Ary Jesosy namalaka anao taminy hoe, ry Simona, manakolazaina aminao aho. Eo izy, lazao ary mpampianatra. Nisy roalahy nananampampanana vola anankiray trosa, ny iray nananany denari 500, ny iray kosa 50. Ary raha tsy nanan-kaloha izy roalahy dia samy navelana. Ka iza moa amin'ireo no tia azy indrindra? Simona namalaka nanao hoe, ataoko fa lena moa izany be. Dia hoy Jesosy taminy, marina ny hevitrao. Ary Jesosy nitodika nijery andra vehivavy ka nanao tamin'ny Simona hoe, hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho nefa tsy mba nanome ranona sana tongotro ianao. Fa izy kosa nakotsa ny tongotro tamin'ny ranomasiny dia namoaka azy tamin'ny voalohany. Tsy mba nanoroka akory ianao, fa izy hatrizay nidirako dia tsy mba nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro. Ny lohako tsy mba nosoranao diloilo akory, fa izy kosa nanosy menaka manitra ny tongotro. Ary amin'izany dia lazaiko aminao, voavela ny elombe fa be fitiavana izy. Fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana, dia hoy izy tamin'ny ravehivavy, voavela ny elokao. Ary izay niara-nipetraka nihinana teo aminy dia niresaka hoe, iza moa ity mba mamela heloka? Ary hoy izy tamin'ny ravehivavy, ny finonao efa namonjy anao mandehana soamantsara. Amen. Rehefa misy olona manome zavatra antsika ka tsy dia ilaintsika io zavatra io dia mety misaotra ihany isika,
fa tsy asehontsika miariary zany fankasitrantsika izany, fa zao kosa raha hita hoe tena zavatra nilaintsika mafy de mafy io zavatra omen'le olona io, de tena hita amin'ny endritsika hoe tena misaotra amin'ny fo isika ary de tena maneho fankasitrahana. Ny ohatra nyraisin'i Jesosy eto manko de hoe misy olona nanome vola, nampanana vola zany, mampitrosa vola zany, ka raha ho an'le kelikely trosa de ohatrany hoe tsy de nampaninana azy le izy satria kely, fa ho an'le nanana trosa be kosa dia tena tsapany tsara mihitsiny a ny fitiavan'le olona azy na fo io trosa io, dia maneho fankasitrahana izy a amin'izany, de betsaka kokoa ny fitiavana asehony amin'izany. Ndeha andray ohatra hafa isika, raha ohatra isika hoe nona, raha toa hoe nona kely hoe tsy nina gote ohatra isika ka misy manome gote a, mety misaotra ihany isika, fa misaotra tsotra hoe misaotra to de vita. De aveo a mety raha riva zao a adinitsika hoe tamin'ny maraina tsika tsy nanana gote fa nisy olana me de mety mifanena am'le olontsika de tsy tadiditsika akory hoe mba nanampy atsika ny olona iny. Fa izao raha ohatra tsy nisakafo maraina isika, tsy nahazo gote, tsy nisakafo atoandro, tsy nisakafo hariva, tena mijaly be mihitsy, tena matsiaro noana mihitsy a, efa mila harary mihitsy, mety efa diran-drivotra mihitsy ary. Ka iny amin'izay misy olona manome atsika le sakafo tena tiatsika indrindra sady tena am'le habetsahany mety amintsika tsara, de zao amin'izay fotoan'izay de tena feno fankasitrahana an'le olona nanome izany sakafo izany ho atsika isika. Ny olona antsika tena nila azy fatratra de tena aneo fitiavana, feno fankasitrahana an'iny olona iny isika. De tahaka an'izay koa ny zava-misy tantarain'i Jesosy eto. Isika raha tsy mahatsapa hoe mpanota marina, mpanota tena feno ratsy isika ao anatiny, de sarotra amintsika ny ahatsapa hoe mila famelan-kely ka avy amin'i Jesosy isika. Raha mihevitra isika fa eloka vitsivitsy ihany nataontsika, fa hotana vitsivitsy ihany nataontsika, de sarotra amintsika ny angataka famelan-kely ka satria amevantsika izany. Fa raha tsapantsika hoe tena be de be ny fahotana izay ao anatintsika, de mora kokoa amintsika ny mangataka amin'i Jesosy famelan-keloka. Mianara soratra masina mandrakariva ry sekolalady malala, mazotoa mianatra ny sekolalady mandrakariva, mazotoa mianatra ny ten'Andriamanitra, fa arakaraka ny anarantsika ny ten'Andriamanitra, arakaraka ny amonjy antsika ny fotoana maro azoana ten'Andriamanitra no atsapantsika ny fahotantsika sy ny amora kokoa ny ibebahantsika amin'ny fahotana izay nataontsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavany Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombona amin'ny fanay masina ho antsika rehetra ny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Nivavaka isika. De misaotra anao indray izay ry Jesosy noho izany teny mamenomenao anay izany. Ataovy manetry tena mandrakariva aminao izahay, ataovy mazoto mianatra ny teninao, ahatsapanay fa tena mpanota tokoa izahay ary azoto angataka famelan-keloka avy aminao mandrakariva. Ho voninahitry ny aranao zavavaka izany anaran'i Jesosy. Amen. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu nous as donné, afin que nous écoutions ta parole. Tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui. Nous te demandons que ta parole soit dans notre cœur pur. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce, l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soit avec vous. Amen. En ce 5e dimanche avant Pâques, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 7, verset 36 au verset 50. Luc chapitre 7, verset 36 au verset 50. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla ses pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même:
Si cet homme était un prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle-t-il, répondit-il. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Amen. Lorsque nous avons besoin de quelque chose et que quelqu'un satisfait nos besoins, s'il s'agit d'un besoin, je vais dire moyen, c'est pas grave, petit, on n'exprime pas vraiment une grande reconnaissance à cette personne-là après. Mais s'il s'agit de quelque chose dont on a vraiment grand besoin, surtout quelque chose qui nous est très indispensable, on exprime toute notre gratitude et notre reconnaissance à cette personne-là en la remerciant. L'exemple que Jésus a pris ici, c'est le fait que quelqu'un avait des dettes, un prêteur, et les personnes qui lui ont emprunté de l'argent ne pouvaient plus le rembourser. Alors, il a préféré effacer les dettes, et c'est logiquement celui qui avait la plus grosse somme de dettes qui devrait lui être le plus reconnaissant et lui exprimer beaucoup plus de gratitude et d'amour. Prenons un autre exemple pour que ce soit plus clair. Si par exemple, nous avons faim, si nous n'avons pas mangé de goûter par exemple, on a faim, et quelqu'un nous donne un goûter. On remercie peut-être cette personne-là, mais peut-être qu'on va oublier vite. Si on rencontre cette personne qui nous a donné le goûter, ce goûter-là, l'après-midi par exemple, on pourra peut-être oublier que cette personne nous a aidés le matin, parce qu'elle nous a aidés peu. Mais si par exemple, on n'a pas pris notre petit déjeuner, on n'a pas pris de goûter le matin, on n'a pas pris notre déjeuner, c'est-à-dire on n'a pas mangé à midi, on n'a pas mangé le matin, on n'a pas encore mangé l'après-midi, et même pas encore mangé de goûter l'après-midi. On va avoir drôlement faim, on va avoir vraiment faim, et peut-être on pourrait être déjà malade. Mais le soir venu, quelqu'un va nous donner à manger. Exactement le plat que nous cherchons, et exactement dans la quantité qui nous est nécessaire. À ce moment-là, on sera pleinement reconnaissant à cette personne-là. Et ce sera difficile pour nous d'oublier ce que cette personne-là a fait pour nous. Voilà ce que Jésus veut prouver ici. Si nous sentons pas, si nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs, c'est difficile pour nous de nous repentir et demander à Dieu de nous pardonner nos péchés. Si on se croit juste, ou si on se croit avec peu de péchés, c'est difficile pour nous de demander le pardon à Dieu. Mais, si on sait qu'on est vraiment un péché, on fait beaucoup de péchés, si on sait qu'on a beaucoup de mal, on a fait beaucoup de mal, alors là, il est beaucoup plus facile pour nous de demander à Dieu de nous pardonner nos péchés, tellement on se sent dégoûté, tellement on a honte devant Dieu.
Nous devons donc à partir d'aujourd'hui être humbles, toujours étudier la Bible, toujours aller à l'école du dimanche et bien écouter les enseignements. Car plus on écoute la parole de Dieu, plus on se sent pécheur et plus c'est plus facile de nous pardonner les péchés. Et c'est quelque chose de très important d'avoir les péchés pardonnés, comme cette femme-là. Mais si on ne ressent pas nos péchés, on n'obtiendra pas de pardon, et là, c'est dangereux. Soyons toujours assidus à apprendre la parole de Dieu pour être humbles et pardonner nos péchés envers Dieu. Et pour que Dieu nous pardonne nos péchés. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée. Apprends-nous donc à être humbles, à toujours étudier ta parole, afin que nous ressentions les péchés qui sont en nous. Et afin surtout que nous demandions toujours le pardon de nos péchés, car tu es mort sur la croix pour nous, afin que tu nous nettoies de nos péchés. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Ni vumbi na
Nibudana viati necheretava Tikazalaye Tenga tikiti Mura matatu necheretava Tikazalaye Tenga tikiti Mura matatu Jesus ilaikava Neva ulangeya Mitifyainane Mangumela tarait Watika uluni Mauavuche Jesus ilaikava Neva ulangeya Mitifyainane Mangumela tarait Wasika uluni Mauavuche Nibudana viati necheretava Tikazalaye Fena tikiti Mura matatu necheretava Tikazalaye Fena tikiti Mura matatu Kauni sana sale sana tikazalaye Nibudana viati Kauni sana sale sana tikazalaye Nibudana viati Jesus ilaikava Neva ulaneya Mitifyainane Mangumela tarait Watika uluni Mauavuche Jesus ilaikava
katika huluni mauavute mauavute ni sana 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 mauavute mauavute
toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:40. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Metry toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka MHz izany.